Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka tsika tompoko. Ampitiavana angezabe Jesosy no iantsona eny anaranao indray amin'izao alarobia maraina zao. Anionay aminao fa tianay ianao ary mbola vonatrany izay hiara-dalana aminao eto amin'ity fiazakazahana ity. Sorabetsaka Jesosy ny amin'ny fitahinao anay tsirairay aby nandritry ny aliny, namezanao anay toromaso mamy, nirovanao anay tamin'ny herin'ny aizina ary dia nifoazonao indray zao maraina zao higioka ilay fahazavana. Andro fotoana nomonao fitiavana zao sy famonjena, terizo ara ny teninao, amasiny ny teninao, mba hitondra famonjena tsirairay ho an'ny olona rehetra ary ameno ny fahasoavanao hiainanay ao am-panarananao. Dia matoky lalandava izay Jesosy fa hamindra fo aminay amin'izay rehetra vitanay, satria raha mijery anay ianao dia tsy misy afaka ny manatrika anao satria efa nanao ny ratsy avokoa. Fa ny ianao ny anamarina hoe tsy mba olombelona katofo fa noho ny amin'ny anarako dia ampinonika ny fahatezerao. Dia ampagindoko ny fahatezeranao ka sokafo ny fo amampanahanay andray ny afatrao. Dia amin'ny anaranao Jesosy velona avy any Nazareta no angatahanay an'izany. Misaotra Jesosy eo. Aleluia. Amen. Dia faly miaravantsika riavana amin'ny anaran'i Jesosy ary dia faly ihany koa manonona ny fahasoavany sy ny fiadanana ho amintsika isam-batan'olona ka hitoetra ho atokantranontsika izany fiadanana izany. Ny boky ny Apokalipsy toko 7:20 no vatsy ho antsika izao maraina izao. Apokalipsy toko 7:20 ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Iny rehefa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona. Raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana dia hiditra eo aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Amen. Taoriana zava-nitranga tany Etazonia tamin'ny 12 septambra 2022 riavana dia nisy mpanao gazety nametraka fanontaniana tamin'ny zanakavavy ny evanjelista fanta-daza iray hoe nahoana moa Andriamanitra no namela ny zava-doza nitranga? Mino aho ity zazavavy raha namaly ny fanontaniana izy. Mino aho fa tena nalahelo mafy mihoatra lavitra noho isika Andriamanitra. Saingy nandritra ny taona maro isika no efa nampiala azy teo amin'ny fiainantsika, teo amin'ny tontolontsika mihitsy azo. Ka dia natena fitahiana sy hitsotranao avy aminy ve isika? Ary dia mandrakaketiny aza dia mbola eno ny hoe raha tena tsara fo marina sy mahery araka ny filazan'ny kristianina azy Andriamanitra, nahoana ny mbola misy fahoriana sy herisetra sy fikorontanana ara-moraly toy izao eto amin'izao tontolo izao, na dia ny fisian'ity Covid ity fotsiny ihany aza. Ny marina riavana dia mitaky fatratra ny atao hoe fahafahana raha olombelona. Nga dia misaina izay tiany ho saina izy ary dia manaja tanteraka izay fahafahan'ny olona izay Andriamanitra. Indrisy nefa fa nampiasaintsika andavana ny sitrapon'Andriamanitra izany fahafahana izany. Ary ny tena mamparelo dia nampiasaintsika hanombohana an Jesosy ilay andrin'ny fiadanana teo amin'ny hazo fijaliana mba hahafahantsika miara-miaina amin'ny satana ilay andrin'ny izao tontolo izao. Movery hafa na tsy fitsipahana ny didy nomen'Andriamanitra hitaridalana antsika eto ambony tany izany. Nomen'Andriamanitra fahafahana isafidy tokoa isika riavana. Ary dia tompona ndraikitra amin'izany safidy izany izao sy anao. Ary dia miankina amin'ny safidinao io, ny hoavinao iray manontolo. Misy vokany avokoa mantsy ny safidy rehetra izay ataontsika riavana. Ary dia mandondony ambaravarany fotsika Andriamanitra, na ho voaitsika ny fotsika, na ihany koa tsy voaitsika fotsiny izao satria sy anao ny safidy. Mandondony eo ambaravarany fonao izy, mba hitaonanao hiverina aminy indray, hibebaka, hitodika amin'i Jesosy. Mety mandondona mafy mihitsy azy izy indraindray, toy ny hoe mandidy angaha. Saingy tsy manery anao mihitsy Jesosy. Fa omeny fahafahana malalaka isika, hanaraka ny sitrapontsika,
Ny safiditsika indrisy nefa fa tsy misy lany zany loatra izay safiditsika izay. Fitafiana, sakafo, toerana ialana sasatra sy ny sisa fa tsy mba tafiditra ao anaty zany safidy zany ny ho avytsika. Zava-dehibe tokoa ry havana ny fisafidianana toeram-pamponenana, ny asa aman-draharaha, ny vady, saingy ho an'ny ho avytsika eto tany daholo ihany ny vokatry izany safidy rehetra izany. Tsarovy anefa ry havana fa vetivety dia hifarana ny faharom-ponika ho hitan'izao tontolo izao ny herin'i Jesosy. Ilay hery aka ny olona izay nisafidy ny nahamono fony ka hiveriny eo aminy, na kosa ny anameloka ireo izay nisafidy ny nanda azy ka nanakatona fotsin'izao ilay foa tsy handray ny tompo. Ry havana, ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Ireo izay matahotra an'Andriamanitra dia manaja azy, ary ny fitiavany azy dia matahotra ny tsy hafaly an'Andriamanitra izy. Ary dia ny antoka magaga manao ahoana re no nanan'izy ireny? Fantany mantsy ry havana fa ny zavatra rehetra tokoa dia miara-miasa soa azy ka milamina ny zavatra rehetra ho azy izany. Moary ve dia midika izany fa tsy handalo olana na fiainana manoloana ihany izany? Tsy hisy ny ranomaso, tsy hisy ny fizaham-toetra. Tia dia tsy ry havana. I Jesosy mantsy tsy nampanantena velively fa hisosamora ny fiainana raha vao nisafidy ny mampandroso azy ianao ka niova fo, lasa olom-baovao. Tsy ry havana, tsy nafeniny tamin'ireo mpanaraka azy fa hiatrika amin'izao tontolo izao miaraka amin'ny olana maro ny fiainana andavanandro izy. Eny, hiatrika aretina, hiatrika fahafatesana, fahoriana mihitsy azy ary fifaliana ihany koa. Saingy ny tokony omeny kosa sady mbola tanany izay mandraka ankehitriny ary mandrakizay dia ny ombany antsika eo am-pandalovana izany rehetra izany. Ary ampatsahiviny antsika fa ny zavatra rehetra dia avelany ilay ray tiantsika hitranga matombotranga. Ary tia notakatsika izay tia azy izany fa ny fiainana dia tsy miankina amin'ny toe-zavatra miovaova eto an-tany izay mazana hamenoany ny olona ny fony ka tsy manokafany ny varavarana ho an'i Jesosy fa miankina amin'ny fiombonam-panatanteraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay safidiko ka nampandrosoako an'i Jesosy tato-poko. Ary ny tena tadiaviny ry havana dia ny fanakekeza antsika aminy, ny avelona antsika eo aminy, ny dirany ao am-potsika hametrahany ny fiadanana ao anatsika. Ary zay ry havana no mbola merena foana hoe miankina amin'izay safidinao no avinao eto ambony tany sy no avinao mandrakizay. Fa hoy ny tompo hoe efa nataoko eo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ko mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Anjaranao ary ny misafidy an'io ry havana. Tsy misy afaka manao izany safidy izany eo amin'ny toeranao. Ny safidy ny ampetrahanao an Jesosy ve ka hiaraka aminy any amin'ny fiadanana teny ety an-tany ary mbola hitohy any amin'ny fiainana mandrakizay ka vonona lalandava ny hibebaka hiaraka aminy sa ve anda azy ka naraka ny lalana malalaka makany amin'ny fahaverezana. Ataovy ara ry havana safidinao, ataovy ry sakaiza malala fa efa iankina ny ainao izany. Fa aza atao ela loatra fa efa ho avy izy aka ny azy. Ny anjosoa efa vita ny safidiny, isy ny ankonany ony dia hanompo an'Andriamanitra mandrakizay. Ny ampoly apôstôly tsy isy tsony novelona fa i Jesosy novelona ao anatiny. Ary ny asianao inona no safiditsika manoloana ny afatra izay omeny azy ianao androany. Ivavakintsika ry havana. Ry Andriamanitra tsara sady mpanao tsara,
tena marina tsy ilainga ny teninao fa menao ampelantananay isan'andro ilay safidy. Tsy nanery anay mihitsy ianao. Raha tena fanirinao na mikolokolonao manko dia efa voahomanao anay ilay seza fiandrianana izay tokony hovatanay. Fa izay afafinay aty an-tany ihany no hojinjainay rahatrazay miala ety izay. Izany hoe izay safidy hidiranay ihany no iainanay rahatrazay tonga eny amin'ny raha ho any ianao. Androany ianao mampatia fa mandondonao am-ponay tsirairay aby reto. Te hiaraka aminay ianao. Te hanadio anay ianao. Te hanafaka anay ianao. Te hametraka anay ho zanako tanteraka sady mpandova no mpiray lova aminao. Atoky anao lalandava izay Jesosy. Ary ankehitriny izay dia hanao tahaka ny Josoa tokoa hoe izay sy ny ankonanay dia anomponao. Hifidy anao lalandava izay. Hiala amin'izay ratsy nataonay izay. Mba ho faly anao raha mahita anay mandeha amin'ny lalatery. Satria ao anatin'izany lalatery ho safidiananay izany dia ianao nefa ny andamina ny lalana izoranay. Ka zay rehetra mikotontaona amin'izany dia efa no alaminao. Mampalalahanao ary fantatra efa tazanay sady ny varavaran'ny lanitra isokatra ao anay. Mametraka ny tsirairay eo ampelantananao ary Jesosy. Aveo koa izay mba hanatanteraka an'izany androany. Ka na inona herin'izao tontolo izao. Tady sarika anay, ampikerika anay, anala ny safidinay, ampiditra anao atao am-ponay. Didinay ty anankevitra anam-pahefana amin'ny anaranao zany mpamonjy malalo. Ary dia mametraka ny tsirairay ao ambany fitahinao. Taio ny asa fiveloman'ny ankonanay. Taio ny asa fivelomanay tsirairay aby. Ny asa sy ny fianarany taranakay indrindra. Taio zay Jesosy. Ny fahasalamana mba hafanay manompo anao ampifaliana. Ataovy tahaka ny rahona fotsiny Jesosy. Mitahotra sy ny fanahina. Fa tazanay ny lala tsara izoranay. Fa tsy Andriamanitra tsara ilay Andriamanitray. Dia misaotra betsaka Jesosy. Hamarino amin'ireto vahoakanao izay tafoana taminao teo tandroany ary. Nitsodranonao masina ka hitenenao mety manadino izany amin'ono va ny vehivavy izay niteraka. Ka tsy atsiaro azy. Ety miny manadino izy io ianao. Fa izaho Jehovah Andriamanitra tsy hanadinanao mihitsy mandrakizay indrindra raha efa nisafidy ny lalana tery ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa ombanao mandrakizay hitantananao ry ampahery anao ka milaza aminao hoe mandehana fa izao tsy andahona foy ianareo mihitsy. Atolotra ianao ndera sy ny anjara voninahitra Jesosy fa ny fahasoavana sy ny fahatsarana. Atolotra ianao isan'andro voninahitra ny anaranao. Misaotra Jesosy eo. Aleluia. Amen.